zany io projet io mba hanana fomba fijery sy fomba fiainana miaro ny tontolo iainana ny tsirairay zany hoe eo le sehatr'asa fa eo ihany koa zany dia fiovana amin'ny fomba fisainana zany hoe rehefa misy asa tao dia asa fantatra fa tsy hanimba asa haritra ary miaro ny tontolo iainana zay ngamba ny tena tombony video antsika voalohany. Ny tombony faharoa dia anisan'ny ataontsika hoe sehatr'asa izay mbola tsy misy amin'ny manodidina zany izy io. Ny eritreritry ny Madagasikara dia leader mihitsy zany hoe olona arana mihitsy amin'ny Océan Indien zany tsika amin'ny emploi vert io. Ny ataontsika ny tombony fahatelo dia tena mandotra be zany le fiarahana miaraka amin'ny sehatra sy miankina sy ny société civile. Io aso zany tsy vitany hoe mametraka an'izay 25 000 emploi zay fa anaparitaka noho le fiarah-miasa miaraka amin'ny tsy miankina sy ny société civile anaparitaka ao anatin'ny fotoana fohy ilay fomba fiasa sy ilay fomba fisainana. Zany hoe ny objectif an'le projet 25 000 emploi fa raha tena tafapitany amin'ny société privée sy ny société civile ny ONG sy ny association ny afatra dia angamba ny telo dimy ny ohatran'izay no asa mivoaka eto amin'ny tany malagasy. Ary ilay io fomba fiasa io zany le emploi vert anisan'ny tadiavin'ny orinasa be dia be. Misy zany zao ny ataontsika hoe produit tsy vidin'ny any epita raha tsy efa certifié hoe tsy nanimba ny tontolo iainana. Zany hoe rehefa dinihantsika zany izy io dia tokony fomba fiasa tokony hoezahan'ny sehatra tsy miankina satria anisan'ny azahoany tombony ary anisan'ny mampaharitra ny asa atao zany. Ary raha ohatra zany mijery lavitra isika rehefa mandeha tsara ny orinasa dia velona koa tsika malagasy.